fifaliana ryavana marana ntsika miona toy zao indray iainantsika ny herinandromasina indrindra niandro tena naory an Jesosy Kristy indrindra tamin'izao herinandromasina zao zoma masina izao. Ary mbola azontsika maneho ny voninahitry'Andriamanitra koa ny amin'ny teny rehetra azo omeny antsika. Ho aminareo izay olona voantso mararo amin'Andriamanitra ray sy voatahiry an Jesosy Kristy, ampitomona ao anareo ny famindram-pony sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Zoma 3 aprily 2022 manjina antsika ireo hevitra hoe mpandresy ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miderany Jehovah mihitsy ny anarany, atao fantatry ny fiainana ny asany, mirao azy mankalaza azy, saintsainy fagagana rehetra ataony. Ataovy reherenareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehovah. Mitadiavany Jehovah sy ny seriny ka tsy mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa magagana ataony, dia ny fagagana sy ny fitsarany vavany. Ny taranaky Abrahama mpanompony, dia nareo olombo fidy ny taranaky Jakoba. Jehovah, izy ny Andriamantsika, manerina ny tany rehetra ny fitsarana. Mahatsiaro ny fanekena marak'izay izy, dia ilay teny izay ny voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Vavaka isika ry Jehovah Tompoandriamanitra io misaotranao fa noho ny fitiavanao no ny famondram-ponao no natozao anay afaka mihany miafatry ny teninao mampianatra anay ko midera sy mankalaza mba mivoninahitra anao mpandresy izahay Tompo mamindrafo ary mamelany fahatsoanay sasaony io tanay dia asa aminay fananao masina mifandrenesana ny teninao fiainanay fa manan'Andriamanitra mpandresy izahay aminaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany amen. Ny finainao antsika amin'ny unité ravina malala dia hitanao filazantsara soratan'i Luka toko 7:20 ny andiny 4:7 ka hatramin'ny 7:7 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Rehefa tokony ho tamin'ny ora 9 dia maizina ny tany rehetra ka nahatra hatramin'ny ora 7 izany satria ny amaizina ny masoandro ary tritra ny sasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raiko eo tananao natolotro ny fanahiko ary efa niteny izany izy dia afaka ny ainy ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa maro ny lehilahy io ary ny vahoaka rehetra izay vory teo mba nijery izany raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina ny tehitratra fa ny olo-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilea dia nijanona teny lavidavitra nijery izany zavatra izany. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay maty ho famonjenanao. Ny mofinaina vakina tamintsika teo ka henontsika Luka 7:20 ny andiny 4:7 ka hatramin'ny 7:7 tantara milaza nanombonan' Jesosy tamin'ny andro fijaliana. Inona ny zavatra nitranga? Inona no nisy? Maizina ny tany rehetra. Maizina ny tany rehetra. Ambara eto fa nanomboka tamin'ny ora 9 hatramin'ny ora 7 dia rakotry ny azopito ny tany. Nanomboka tamin'ny 12 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro orantsika izany. Fantatsika tsara fa amin'izany ora izany dia tokony hibalika be ny masoandro. Mifanohitra amin'izany nefa ny misy eto satria voalaza fa maizina tanteraka ny tany. Izany aizina izany dia ilazana fa na dia nomena ny fahazavana aza ny olona dia nifidy ny aizina hatrany. Nanamarina ny tenin'i Jesosy Kristy indrindra izany tonga tamin'ny olona mazava nefa leo ny olona ny maizina satria ratsy ny asany. Ary izany fisian'ny maizina izany koa dia mampiveriny indray ny tany amin'ny fahafoanana tahaka ny tamin'ny voalohany. Ry havana malala, manolotra ny ainy Jesosy Kristy hiteto izany. Nanolotra ny ainy Jesosy Kristy. Nanaiky ho faty anefa Jesosy Kristy solo vaika ny olona mpanota sy feny faratsiana na dia teo aza ny fandavany olona azy. Natanteraka ny asa fisoronana nandrana azy izy mba hahasoa olona. Nanapa-kevitra ny tsy hamerina ny olona ao anaty fahamazinana indray Jesosy Kristy na dia nifidy izany aza ny olona. Koa indro izy nahafo ny ainy mba hamonjy ny olona kosa. Nanaiky izany izy miaramila Romanina izay nanarika ny zavany teo. Ireo olona hafa nanaraka ireo koa dia nanaiky izany fitiavan-dehibe tao amin'i Jesosy Kristy izany izay natolony ireo mino azy rehetra. Ry havana, atolony Jesosy anao koa izany ny amin'izao zoma masina izao. Sainy izany, raiso izany, dinio izany, raiso ny mazava dia ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra mofinaina nomenao anay izay milaza ny zavanitranga tamin'ny nanomboanan'i Jesosy Kristy teo amin'ny andro fijaliana. Maizina ny tany rehetra, nanolotra ny ainy Jesosy Kristy. Nisy fahagagana maro koa nisy eo tamin'ny olona miatrika izany. Jesosy, vangio nisy ambaravarana mba hitoeranao ka hamonjenao ny tsiraray no ny asa fananao masina. Andraisana anao tony sy mpamonjy, anapaka ny tokantrano fa nanolotra ny ainao ianao famonjenanay. Mivavaka izay mba hanasitrahanao ny marary rehetra, mila ny vavaka ay.
ampahrezina reo mpitsabo koa. Jesosy ataon'izao reo azoporiny toandro mareo fitiola reo sahirana fony Jesosy arovy izay mitezavatra misy ny fiarahamonina misy anay mitahiny amin'ny fiazakazahanay fampizara ho anay fahasoavanao. Tompo teo isarovy ny firenenay fampizara tokoa ny fahasoavanao aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ny vavahanay miaraka amin'ilay vavaka nampimonina anay manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masiny anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meoneno izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana revana manarana izy hotrana tongotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana anie ny fiadanana sy ny fitiavana mba fitokina avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ny fahasahoan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tean'i Jesosy Kristy tombontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teo an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.